fifidianana solombavam-bahoaka ny tombo 5 faingo roa amin'ny 300 ny isan'ny mpifidy. Jirama tale jeneraly roa teo aloha voaheloka folo taona asantery-voziny. Fifidianana solombavam-bahoaka ahina mafy ny mety isiana korondana hoy Serge Azafy-Mahono. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao ampanajana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrandry mila mpitondra mahalala sy manaiky ho baiko ny filan'ny vahoaka araka ny laharam-pamehany i Madagasikara hoy ny fivondronam-beny eveka raha nanao fanambarana omaly. Tsy amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra toy izao ihany hoy izy ireo fa mandritra ny fotoam-pitondrana, fandriampahalemana, sakafo sy rano fisotro madio, jiro mandeha, fitsaboana sahaza, ireo no isan'ny tena laharam-pamehana ho an'ny malagasy ankehitriny hoy ihany ireo eveka izay nanipika ny momba ny lalàna famaizana ireo mpanolana izay everiny ireo eveka fa mifanohitra amin'ny asina maha-olona. Ny andindiny izay fanambaran'ny fivondronam-beny eveka izay avy hatrany no ndeha hoarantsika. Mitombo ireo olona vitsy anisa miondana vola sy arena tsy fantam-piaviana. Mitombo toy izany ihany koa ireo maro anisa milentika anaty fantrana laliny. Mirimirimy ny vitanga ny vidim-piainana. Maro ireo rafitra anjakany tsy fandriampahalemana. Miapotika hatrany tsy misy fanamboarana ireo lalam-pirenena maro. Mitohy ny fanaovana tantely afa-drakitra ireo harem-pirenena na ny fitrandrana izany na ny fanondranana ho ny fivondronam-beny eveka tanaty fanambarana. Namotipototra ireo zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy misy ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fifampianoina hoy ihany ireo eveka. Baranay ny famokarana sy fivarotana ary fidorohana zava-mahadomelina. Arakaraka ireo fitaraina nataon'ny vahoaka sy ny fampanantenana ataon'ny mpitondra no vao maika mampitsoka ny olana jirama hoy ireo eveka izay manamafy afa ny kolokolo anisan'ny antony voalohany mampahantra ny Madagasikara. Miamahazo vany ity fahalovana ity eto amintsika. Manomboka any amin'ny ambaratonga mpitondrana akaiky indrindra ny vahoaka ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Matetika ho izy ireo dia ny olona ambony sy mpanambola tsy azo ivalozana no ao ambadiky ny kolikoly. Tafiditry ny kolikoly sy gejainy mafy sy ampiariana rehetra. Iny fa na eo anivon'ny eglizy aza. Najoro daholo ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Asa nefa na natao an'izy izany ho hiatrany ireo eveka na metra-panontaniana satria toa tsy misy zavatra hita raha tsy mandalo kolikoly na tsolitra. Tako natanteraka ny lalàna eo anatrehany. Ary ireo te hitsipaka sy hanohitra izany dia hiarany itsindry ny fampitahorana, ny fisamborana, ny famoronana antony hanenjehana azy. Atahorana ho tonga hatramin'ny fifofona ny ainy mihitsy aza hoy ihany ny fivondronam-beny eveka. Mampiravoravo tanana ny tsara sitrapo izany ho ny fanambarana, anka dia mahazo vana ny tsy fanaran-dalàna, ny fahadradradradraina hoe tantandalàna i Madagasikara. Sakana iray lehibe amin'ny fampandrosoana koa ny tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy ihany ireo eveka. Mivangongo any amin'ny foibe ny fakana finiavana sy fanapahan-kevitra ary ny fametrahana ireo tetikasa sy laminasa. Anka manjary mpiandry baiko sy fandaminana fotsiny sisany eny fotony. Anisan'ny miteraka ny toe-tsaina miandrandra fitondrana mandrakariva na dia ny adidy tokony ho vitany any an-toerana aza. Ny fifampianoana raha teo moa tsy misy na dia zavatra marina sy mahasoa no ambaran'izay miteny, indrindra raha voasokajy ho mpanohitra na tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra izy ireo hoy ireo eveka nanamafy. Tsy ahasoa ny firenena ny fifampieverana ho fahavalo. Manampy amin'izay ihany koa ny tsy fisiany drafim-pivoarana mazava sy mijery izay laharam-pamehana ho an'ny vahoaka. Maro ireo foto-drafitra sajoro no tsy mamaly ny tena filana maika na tokony hatao ambany vohitra mbola tsy misy anjany mihitsy hoy ny fanambarana. Ny tena maika ho an'ny vahoaka hoy ireto mpirehetra ny hohaniny sy ny tafiny, ny fianaran-janany, ny fahalefahany miay ny fahasalamany, ny jiro sy rano hosotrony, ny fahitany asa ivelomana. Ireo no andrasany ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pamehana. Tokony ho efa fantatry ny mpitondra izany hoy izy ireo, saingy ny drafitra sy ny tetika enti-miasa no tsy misy. Mila mpitondra mahalala sy manaiky ho baiko ny filan'ny vahoaka araka izany, araka ny laharam-pamehana i Madagasikara hoy ny fivondronam-beny eveka. Tsy amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra ihany no isehoana sy anaovana resaka momba izany, fa mandrindra ny fotoam-pitondrana. Adivaritra mitohy sy mivavay ny momba ny tontolo iainana izay tokony tsy maintsy atao laharam-pamehana ihany koa. Ankoatra izay, dia naneho ny heviny momba ny toe-javatra roa mampametra-panontaniana ny maro hatramin'izao ny eglizy. Eo ny lalàna momba ny famosirana ireo mpanolana,
sy ny fandrisihana ny fandrindram-piterana eto amintsika. Momba ny lalàna manasazy ireo nanao fanolanana amin'ny alalan'ny famosirana. Ekena fa eloka behivava ny fanolanana na ny fanararotana amin'ny endriny hafa ho ireo eveka, ary manameloka tanteraka n'izany eglizy. Miompom-po sy mankahery ireo niara ny fanolanana izy ireo, ary mitaky ny fiaina manokana n'ireo voolana. Raha ny lalàna efa misy anefa no nampiarina radrariny sy itovizany rehetra ho ireo eveka, ka nanasaziana ireo nanao eloka, dia tsy ho tonga amin'ity lalàna hafahafa ity isika. Na ny fampianaran'ny eglizy, na ny fanambarana ny zon'olombelona, na ny lalàna misy eto Madagasikara dia miray feo, manambara fa mifanohitra amin'ny asina mamolona, ny fambojaliana ampiasaina herisetra ny famosirana. Masina ny vatan'olombelona amin'ny asa tanan'Andriamanitra azy, ary efa navotan'i Kristy, ka tsy misy manampahefana aminy na dia ny lalàna azy ho ihany ny fivondrona beneveka. Vaovao ny politika raha ny fihetsika niseho tamin'ny fifidianana teo dia azo antoka fa azony antoko avy amin'ny fanoherana ny maro anisany nivony anteny meheram-pirenena. Tsy anaiky mory izany anefa ireo antoko avy amin'ny fitondrana satria efa misy tety mpanoronana hafa miainga ihany mba ahafana manao fitondrana 5 taona fanotelony ho an'izao fitondrana izao Serge Zafimahova. Mitatitra izay vaovao izay Germaine Mejanary sy Andry Rakotomalala. Miariary ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny kandida avy amin'ny fanjakana ao anatin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Betsaka ireo fiara-panjakana no manao fampelezan-kevitra sangy ovaina mainty ny takelaka nomerony hoy Serge Zafimahova. Raha ny zava-misy ankehitriny mananotanana tanteraka ny korontana politika hitranga eto amin'ny firenena. Tsy azo lavina ny fisian'izany indrindra manoloana ny fihetsika asehon'ireo rafitra mpikirakira fifidianana ho hiatrany ny falazavany. Ny tomobile moa zany zao dia efa lasa plaque noire. Zay moa zany zao nitazana. Efa lasa plaque noire ny tomobile fa tsy plaque rouge tsony ny tomobile mpanjakana. Reny tomobile reny misy manao propagande maromaro. Zany daholo ny zava-misy. Mitaraina zany ireo mpanofa fiara fa tsy dia mandeha ny tsena. Nefa feno ny tomobile manao propagande. Dia mafetsy any zareo raha tomobile plaque rouge any Tamatavy alefa ny Tuliara. Ny Tuliara alefa ny Morondava. Morondava alefa ny Mahajanga. Etsetsetsetsetra. Zay daholo moa zany le lalao e. Zay aloha zany ny voalohany. Ny mpiasam-panjakana maro manao propagande. Ary maro manery ny mpiasam-panjakana hoe manao propagande eny manery ny mponina etsero. Alefa any amin'ny tany neviny daholo zao mpiasam-panjakana maro, mpiasam-panjakana ambony maro. Anerinery ny mponina avy any aminy fa inona moa zany nitetiky mpanorona ao ambadiky zay rehetrarehetra zay. Nitetiky zarony andresena tanteraka amin'ny fifidianana par tous les moyens anovana ny lalam-panorenana ahafahana manao 3e mandat. Fa mahagaga izy io tsisy miresaka. Zay ny nitety mpanorona ambadiky io e. Hoe ka le izy raha vao zay fipetrany efa tsidika tsady zany zany nikorotana ho isy eto amin'ity firenentsika ity. Ary raha tazantsika tsara mbola misy foana ny inauguration ataoko ty lalàna milaza fa tsy mahazo manao inauguration e. Fa mifantanina mipetraka ho anahy le mpanohatra candidat ve mba manao constat de huissier. De misy huissier ny matahotra tsy mety manao an'le constat. De mipiasa ny CNI ve sa manao an'le constat ao anatin'ny procès verbal. Za kely finoana am'izany. Io CNI sy HCC io ny CNI sy HCC fa tsy ekeny be sy maro e. CNI sy HCC miandany amin'ny fitondrana io HCC CNI io ka tsy hitako zay andrasana amin'io. Ny mazava be ny alabato efa miomana. Ary izy tous les moyens sont bons ampiasainy resaka lalàna. Ataoko ty mbola misy candidany mbola convoqué any amin'ny tribunal tsika miresaka zao nefa candidat any Antsirabe zao misy an'izay. Mila mijoro deny izao ireo kandida alitodotry ny fanoherana manoloana ireo tsy fanaran-dalàna mitranga ireo ho hiatrany Serge Zafimahova. Mila fijoroana marina fa tsy kisarisary mpijoroana intsony
ho iatrany ity mpanao politika ity. pejiny toekarena tsy marina velively ny filazana fa amaritoerana ny vola malagasy ny fivarotana ireo vola 10 ariary vita amin'ny volamena hoy ny mpandinika raharam-pirenena Serge Zafimahova androany. Abetsaka no mampiayainy mitirara ity ka tokony hitondra ny banky foibe fanazavana amin'ny vahoaka malagasy. Fanadihadiana. 20 kilao no volamena voalaza ny banky foibe ny Madagasikara onaondrana tany Turkia izay avadika au monétaire ny taona 2024. Vola 10 ariary miisa 5,000 no voalaza fa natao volamena ka milanja raiky amin'ny 30 grama ny singany iray. Misy tsy mazava momba ity raharaha ity satria very 10,7 isanjato ny volamenantsika tafaverina eto, izany hoe eny Antsasamanila no very, hoy ny mpandinika raharam-pirenena Serge Zafimahova. Tokony hitondra fanazavana momba izany amin'ny vahoaka malagasy tompony volamena ny banky foibe ny Madagasikara manoloana ity volamena very lanja miverina eto Madagasikara ity, hoy ny fanazavany. Hoe nisy lingot d'or koa natao. Le lingot d'or ndray a lanjan'ny lingot d'or anankiray a 12,10 kilao. Raha tsy hoe 900 zany raha tiantsika hoe 3 chiffres après un virgule zany. Hoe 12,50 kilos. Raha zay ndray nataontsika calcul tsotsotra dia ny total be an'le lingot d'or zany a manome 5,70 amin'ny 300 kilao na 375 kilos. Ny total n'izay zany hoe ny 5000 pièces de monnaie miaraka amin'le 30 kilos 30 lingot d'or, total n'izay a manome 530,30 kilos. Zany hoe raha jerevantsika zany zay amin'ny sahalanisa ny volamena nalefa tany a Turquie. Le volamena nalefa tany a Turquie aloha tsara fantatsika volamena ataontsika hoe hors commercial. Raha 530,50 kilos ny pièce de monnaie sy le lingot d'or tonga teto Madagasikara, zay zany ny total beany a. Ka raha 1080 kilos ny volamena brut entre guillemets nalefa nakany à Turquie avec un taux de pureté de 98%, de manome zany a 49,12% ihany zany a amin'le volamena nalefatsika tafaverina eto Madagasikara. Zany hoe averiko tsara 7,12 isanjato any zany a amin'ny volamena nalefatsika tany a Turquie, ny volamena tafaverina eto a, satria 30,5 kilao a ny volamena tafaverina teto Madagasikara tamin'ny heritaona. Narina fotsiny ve zany fa maloto ve zany io le hoe taux d'impureté, le 50,88% ve zany a na 10,20 isanjato. Narina fotsiny ve zany tany Turquie. Taux de pureté le volamena nalefa brut nakany a 20,60 isanjato taux de pureté. Zany hoe raha 20,60 isanjato ny taux de pureté, dia ny taux d'impureté zany a roa isanjato. Tsy marina ny filazana fa hitondra fahamarinana toeran'ny ariary ny fivarotana ireo 10 ariary vita amin'ny volamena ireo ho iatrany Serge Zafimahova. Mazava mantsy fa 90 miliara ariary no vidin'ireo volamena ireo. Firenena no resaketo fa tsy komina na district ho iatrany Serge Zafimahova. Ny vidin'le pièces de monnaie anankiray, les pièces de monnaie anankiray a le 10 ariary manome lanjany a raika amin'ny 350 grama. Amiditsika le izy a au niveau banque centrale 12 tapitrisa. Raha arivo zany ny amiditsika, zay arivo zay manome 12 lafitrisa. Inona moa ny dikany 12 lafitrisa ho ana firenena? 12 milliards d'ariary zany.
ny tiako azava amitsika zany de zao ny tiako azava amitsika de hoe inona mahatonga atsika mivarotra n'le volamena raha maro toerana n'le ariary tsy mitombona mihitsiny hoe io volamena pièce de monnaie kelytsika io amaro toerana ny ariary inona ny dikany hoe le pièce de monnaie zany inona ny dikany pièce de monnaie amiditsika io raha miditsika daholo ane zany e le 5000 pièces de monnaie de mamene zany e hoe 60 milliards d'ariary e raha miditsika zany ny 10,000 mame enimpolo a lavitrisa ariary eo anivona firenena tsy zay enimpolo lavitrisa ariary zay ny amaro toerana ny vola gasy e ny intérêt hoe tsao nivoana 60 milliards d'ariary zany mihitsy ny amaro toerana n'le vola gasy de mifantanina mipetraka zany hoe ino ny opération io inona ny laina ny famarotana n'le volamena satria toko mba miandry ane farafaratsiny rehefa misy 10 tonne hoe zay tsika vao mba manomboka de misy impact tsika raha ohatra hoe ataotsika hoe sur 10 tonnes zany a hoe raha misy 10 tonne amiditsika ohatra ny 500 kilao ny 500 ataotsika hoe 500 000 ataotsika hoe raha misy 1 tonne ao a de amiditsika 500 kilo misy dikany zay am'le tsena am'le manamaro toerana n'le ariary zany nanamafy hatrany izy erzazafy mahova fa isan'ny sehatra fanadiovana vola maloto eto amintsika ny fitrandrahana volamena mazava nefa fa tsy ny malagasy rehetra no anana 20 tapitrisa ariary ahafahana mividy io volamena 20 ariary io 770 tonne no volamena tsy ara-dalàna avy ety Afrika ny tonga any Dubai ary anisan'izany ny avy ety Madagasikara ity firenena ity anefa no isan'ny anokafa ny fanjakana sidina mivantana ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana voaeloka 10 taona nanao sazy antehirizona sy andolamandy 7 tapitrisa ariary tsiraray avy ireo tale jeneraly ny orinasa Jirama teo aloha Vonjirandriamanga sy Rivo Radanielina raha ny didina avoaka ny fitsarana vesatra aninjiana azy ireo ilay rara prime exceptionnel mitentina 1 miliara ariary mahery no tsinjarain'ireo mpitantana 30 mahery ka 770 tapitrisa ariary sy 20 tapitrisa ariary avy no azon'izy ireo lampitantana ambony reto misa 70 ireo niakatra teo nivon'ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly na ny paka omaly voasaringotra amin'ny tirara orinasa Jirama ity no ny fanodikodianam-bola fanararao tampahefana famotsim-bola ary firaisana tsokombakomba tsy aivina nefa afa samy tsy nisy nipotra tamin'ny fitsarana ireo olona ireo sady tsy tapopoka teo ankoatra ireo tale jeneraly roa ireo de voaeloka 5 taona an-tranomaizina ihany koa ny taleny kabinetra ny Jirama teo aloha onjara samy manana 2 taona an-tranomaizina sazy miatra kosa ny any taleny fikirakirana arabola sy ny maolona ireo tompon'andraikitra ambony sasany kosa voaeloka andolamandy 10 tapitrisa ariary mitentina 520 tapitrisa ariary ny lamandy alohan'ireo voaeloka rehetra amin'ny orinasa Jirama. Vaovao manodidina ny fifidianana ny tombo 5,3 isanjato nisan'ny mpifidy voasoratra anarana atao ohatrin'ny fanavozana isan-taona ny lisy mpifidianana raha nantontanisana avoaka ny voamieram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana androany na ny seni ankoatra izay dia mitaky ny anajana ny sotoavina maha-malagasy mandritra ny fifidianana ny seni ary tsy nanisy resaka kosa ny mahakasika ireo fandikan-dalàna mibaribary mandritra izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. Germain Omezanary sy ny Artanjona. 770 sy 3 sy enetsy raika amby 10 tapitrisa no isan'ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana amin'ireo distrika 20 manerana any Madagasikara raha toka 930 sy 700 sy 3 sy 4 sy raika amby 10 tapitrisa izany tamin'ny taona 20 sy 2 niakatra 5,3 isanjato ny isan'ny mpifidy manerana any Madagasikara izany hoe 20 sy 300 sy 7 sy 7 sy 10 no isan'ny mpifidy vaovao nampidirina ao anatin'ny lisy mpifidianana ankehitriny ny tombo 5,9 isanjato kosa ho an'ny teto Analamanga
Ny faritra Androy sy Atsimo andrefana no tena nahitana fitombona ambony indrindra satria 0,9 ho an'ny Androy ary 0,5 kosa ho an'ny Atsimo andrefana. Ny fanavozana isan-taona lisam-pifidianana 2024 sy ny taona 2024 no nahitana fiakarana ambony indrindra hatramin'izay nanaovana fanavozana isan-taona nanomboka ny taona 2024 raha ny tarehimarika naseho niseny androany. Efa naparitaka ireo taratasy hatrenan'ny fifidianana ary efa vonina tanteraka ny senio amin'izany hoy ny fanazavana. Nahitana tahapitongoana 5,3 isan-jato ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny lista izay nanaovana fanavozana isan-taona tamin'ity taona 2024 ity raha mihoatra tamin'ny isan'ny mpifidy voasoratra tamin'ny lista nanaovana fanavozana tanteraka izay nofaranana tamin'ny 20 volana Jolay 2024. Noho izany dia tsy hay ny tsy isotra izay rehetra niara-ny farimbona na azoana io vokatra lehibe io. Anisan'izany dia misaotra ireo vahoaka izay nanefa ny adidiny. Vita iny ny famahanana tanteraka ny indositry ny fidy ary ity lista nanaovantsika famahanana ity araka ny voalaza tao no antina miatrika ny fifidianana solondavam-bahoaka amin'ny 20 ny volana May ho avy zao. Tsy natao ifampiatsina ny fampelezan-kevitra ho hiatrany teo anivon'ny seny androany. Noho izany tokony samy anajan'ny soataovina mamalagasy ny kandida sy ny mpomba azy mandritra izao fampelezan-kevitra izao. Efa tafapetraka ihany koa ireo rafitra tsy maharitra zay moa zany notenenana an'ilay izy ny solitena ireo kandida mandray anjara amin'ny fivoriana na mety anivon'ny seny foibe na ny eny anivony rasa mangaika ny seny zay mandrafitra ny bureau tsy maharitra nahitana ny ao anivony vovonana Afrika Isakina ny amin'ny collectif amin'ny Madagasikara ny amin'ny Irmaha tao ihany koa ny atoko maso ary ihany koa antenaina fa ho tonga ihany koa ny amin'ny antoko Arema. Tsy mitsasatra izahay ny manao antsoavo anaovana izany fampelezan-kevitra izany ao anatin'ny fanazana tanteraka ny fitsipika sy ny biga mandalana ny feo zany fampelezan-kevitra izany. Mba ho atao ao anatin'ny fanazana ny sotoavina malagasy zany fampelezan-kevitra zay ataontsika zany. Dia zany sotoavina zany dia midika ho fankatoavana ny fihavanana malagasy sy ny fanazana. Ny fampelezan-kevitra dia tsy tokony ho sehatra atao ifanelitsarana na koa ifanalana baraka fa kosa natao ampahafantarana ny vina sy ny tanjona tiana hotratrarina manodidina ny asa sy ny andraikitra sahaniny solondavam-bahoaka. Raha ny fanazavana hatrany dia tsy misy intsony ny doublon ao anatin'ny lisam-pifidianana ity. 9,700 sy 9,000 sy 5,000 sy rahetsy ireo anarana ny sorona raha ny fanazavana. 3,900 sy 9,000 sy 5,000 sy rahetsy kosa ireo voafeno 12 taona nampidirana nanomboka ny 20 Jolay 2024. Tsy nanisy resaka mahakasika ireo tsy fanarandalana ny tranga toy ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny fanerena ireo mpiasam-panjakana kosa ny teo anivony iseny nandritra ny fanaovana ity tatitra ity. Pejy fampianarana kosa indray nanomboka omaly ny fanadinana ara-panjakana voalohany eo amin'ny adina ara-panatanjahantena hatrehan'ireo mpiadina BEPC. Nena nisan'ireo mpiadina niatrika izany tamin'ity taona ity raha ny angom-baovao nataon'ny Mirya Andrianjafy sy ny Artanjona. Nanomboka omaly talata ny adina ara-panatanjahantena BEPC manerana ny Madagasikara ka anisan'izany eto amin'ny centre Alaroby. Mizara vondrona telo ireo mpianatra ka misy ireo miditra amin'ny 7 ora sasany amin'ny 7 ora sasany maraina ary hatramin'ny 2 ora folakandro. Raha oharina tamin'ny taondasa dia niena nisan'ireo mpiadina niatrika izany tamin'ity taona ity. Nizotra tampilaminana ny fanadinana hatreto amin'ny ankapobeny satria vita homana tsara ny fandrindrana ny fandraisana ireo mpianatra toy ny fanamboarana na fanadiovana ny kianja sy fanomanana ireo fitaovana izay ampiasaina amin'ny taranja iombonana toy ny basketball, volleyball ary ny handball. Tamin'ity zany dia tsapa fa nanomana mihitsy ny ankizy tamin'ity. Tsisy olana mihitsy zany ny resaka fanatanterana ny épreuve BPC, EPS tamin'ity taona ity nanomana tsara ny ankizy ary efa zay koa moa zany efa
efa asana isy ataona koa le izy a dia lamina tsisy atreto aloha zany atreto dia mbola tsisy olana mihitsy zany zay tsy mianjady olana mihitsy ny tety amin'ny lycéna sany. Mizara amin'ny toerana samihafa ireo taranja ara-panatanjahantena ho an'ny olon-tokana sy ny ombonana. Misy ny lamina napetraka ireo tompon'andraikitra ho an'ny eto amin'ny kianjana larobia malona ny resabeta ao anatin'ny tambazotra ny serasera, nilaza ny tsy manana kianja ho an'ny taranja volleyball sy handball ka nampitaintaina ireo mpiadiny sy ireo ray aman-dreny izany. Gaga be izahay satria naheno izay nahita tamin'ny Facebook hoe misy an'izao any amin'ny kianjana larobia. Ny ato moa atao amin'ny kianjana larobia dia izao piste d'athlétisme ny athlétisme sy foot zany no atao ato dia ny rugby atao amin'ny terrain. Fa ny akoatran'izay zany ny sport collectif akoatran'izay dia mivoaka ny ankizy any amin'ny lycée technique larobia, misy basket any, misy terrain de hand any, misy terrain de volley. Ny natation BPC dia amin'ny sabotsy amin'ny fito any amin'ny ANS Sampeflo izay misafidy natation zany. Maresaka avy any ivelana moka tatitra momba ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro amin'ny tsingery rano ny sampandrara Eoropeana momba ny tontolo iainan'andro hoany. Miteraka voka-dratsy ho an'ny fahasalaman'ny olona ny loza, indrindra ihany koa amin'ny sehatra ara-toe-karena samihafa miseho amina firenena fanadihadiana. Eoropeana iray amby valo no mipetraka amina faritra tahorana ho tondra-drano araka ny tatrana avoaka ny masovon'ny tontolo iainana Eoropeana manoloana ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetry ny andro. Tato anatin'ny 70 taona dia namoizana ain'olona 80 mahery ny tafio-drivotra mahery vaika tany an-toerana ary ahina imety hiverina izany loza izany araka ny fanazavana nentsiny Alexandra Karmiarzak manampaizana momba ny toetrandro sy ny fahasalamana ao amin'ny sampandrarahan'ny tontolo iainana Eoropeana dia manodidina ny 5% ireo industria any Eropa no najoro amin'ireo tany lemaka. Ny fotodrafitra satohin'ny toeram-pamokarana rano maloto dia hita any ambanin'ny tany ary ny ampatelon'izy ireo mahery aza dia any amin'ireo lemaka mora tondra-drano no ahitana azy. Ny 2% ireo hopitaly any amin'ny faritra misy loza no nanorenana azy raha ny tatitra ihany. Manohitohina ny kalitaon-drano ny ahitany sy ny onja izay hita amin'ny alalan'ny fitombon'ny loto. Miteraka olana amin'ny fahazon'ireo mponina rano fisotro madio ireo tranga voalaza rehetra ireo ary misy fiatraikany amin'ny rafitra fampangatsiahana ny tombony nukleary sy ny lafin'ny fambolena. Tamin'ny taona 2024 ny ena ny famokarana katsaka, menaka oliva, indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny Eropa. Tombanana manodidina ny 7 tapitrisa euro isa-taona ny faty antoka vokatry ny ahitany eo amin'ny sehatry ny fambolena. Noho ny resaka famasiana rano sy angovo ho iatrany Alexandra Karmiarzak. Miantso ny mpandray anjara rehetra mba hametra ny fampandrosoana ny faritra atahorana ny vondrona Eoropeana izay nanolotra vahaolana aingana toy ny fambolekazo na faritra misy zavamaniry mba hitazonana ny ranonorana na ny fampiasana indray ny rano voadio. Eo koa ny fananganana ny rafitra fampitandremana mialoha izay mahomby konkoa ka tokony mahasoa ny firenena tsirairay. Vaovao makasika ny fampielezan-kevitra ankoriny Ambohitrandraina, Sabotsy Ambohitromby, Anepoka, Alakamisy, Ambohibemanjaka, Ambohimiadana, Ambohimandroso, santionan'ny komina notsidian'ny filoham-piara-mitantana ny vovonana firaisan-kina marika ravalomanana ireo androany. Tao amin'ny distrika Anandramasina no nanohy ny fampielezan-kevitra no sady nanolotra ny kandidat-ny firaisan-kina Dr Lalaina sy Maire Fidy ny solotena ny vovonana firaisan-kina no tariany ravalomanana marika CT maleo avy amin'ny HVM ary Alban Rakotoarso filohany antoko politika Madio. Raha hoany tao amin'ny komina Ambohimiadana dia be lavarendy niarahana tamin'ny moto, bisikleta, avy eo nitohy tamin'ny diatongotra niaraka tamin'ny vahoaka namakivaky ny tanàna no natao. Nofaranana tamin'ny kabary izany. Tamin'izany no nilazany filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina ravalomanana marika fa Dr Lalaina aloha no mitantana ny tiako Madagasikara amin'ity distrika ity. Nitohy tao Alarobia Vatsolana edy ka vahoaka ny fanisakitro arabaka teny no nanotrana ny vovonana firaisan-kina nanolotra ny Dr Lalaina. Nanome tsodrano ny APM ny antso ny vahoaka an'Andramasina hifidy ity kandidat-ny firaisan-kina ity ihany koa ny avy amin'ny hery vaovao ny Madagasikara. Horantsika eto ihany moa ny andindiny izay rehefa vonona ny sary mirakitra izay vaovao izay.
fampatanana ny olom-pirenena ifidy sy fampahafantarana ny maha-kandidat tokana atolotry ny vondrona politika firaisan-kina no natao tamin'ny fitetezana tety Anosipatrana. Tsy manana kandidat ny antoko timma ho izy afa-tsy ny kandidat atolotry ny firaisan-kina dia Irina Randriamasinoro. Fanadiadiana nataony Germain Omejanary sy ny Artanjona. Anosipatrana Antsinanana, Anosipatrana Andrefana, Ampangabe Anjanaky folo ary Ilany Vato. Ireo no fokotany notetezina ho fanohizana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandidat Irina Randriamasinoro izay mitondra laharana voalohany eto amin'ny boriboritany fahaefatra. Tsapa hoy ity kandidat ity fa miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny malagasy, hita miariary amin'ny zavamisy hita mandritra ny fitetezana fokotany izany. Afaka miova izao zavamisy izao sangy mitaky finiavana ifidy amin'ny 2020 ny volana Mey izao. Tsy andatsa baty fotsiny fa mila manakina ny safidy amin'ireo kandidat atolotry ny firaisan-kina satria kandidat vonina iady ho an'ny fahafahany malagasy ireo. Isan'izany ity kandidat mitondra ny laharana voalohany ao amin'ny boriboritany fahaefatra ity. Ny olona zany zao na zavatra kely ary n'olona asarotro ny fiainana, n'olona fiainana efa sarotra dia fampikizikizitiny dia fampijery fotsiny dia ina jerijerena dia raikitra ny ady avy eo. Fa atsika mila manova fomba fijery tsika fomba fiainana. Dia zao tonga eto aminareo zay tonga eto amin'ity boriboritany fahaefatra ity. Dia efa fantatra daholo ny olona mahazo amin'ity boriboritany ity. Betsaka ny olona efa tsy misakafo tsony, betsaka ny olona tsy mahavelo tena ihany tsony koa, ary fahasalamana betsaka ny olona tsy mahatsabo tena tsony dia matimaty ho azy. Ny zavatra iainantsika zao dia mila firaisan-kina tsika rehetrarehetra, mila tsika mirahina mijoro manohatra zao zavatra misy zao. Raha tsy mijoro tsika, raha tsy mirahina dia mitody taona indray zao, ary mbola e mafimafy noho izao ny fiainana. Nareo eto itsika eto mila solombavam-bahoaka, solombavam-bahoaka samy mijoro miteny zavatra tsy mety ary samy mijoro miady ho amin'ny vahoaka hatramin'ny farany. Mila mandeha mifidy daholo tsika. Raha tsy mifidy nareo dia mahazo solombavam-bahoaka indray nareo ka na efa lafo ary ny fiainana, na efa miakatra ny vary, na efa tsy mahatsabo tena tsony tsika dia solombavam-bahoaka olany eo solombavam-bahoaka hitehaka fotsiny indray. Fa mila tsika solombavam-bahoaka mijoro mahasaha manohatra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Raha za manokana efa indroa samborina fitondrana vokatra ny fijoroana miteny hoe tsy mety zao zavatra zao tsy ekeny zao satria mijaly ny vahoaka jerena. Fa mbola tsy mampikizy zany ary tsy mijanona raha tsy afaka amin'izao fahatrany zao tsika. Zavatra tsotra ihany angatahana amintsika mahafoiza fotoana. Fa ififidianana io fifidianana ahafahana manova mpitondra, ahafahana manova ny fitantanana. Ka mananana zany fotoana amin'ny 29 Mey andehanana mifidy. Mandehana mifidy rehefa tsy zakanao tsony ny fiainana zao dia ndao tsika hiaraka hanova n'izao zavatra misy zao. Amin'ny 29 Mey fifidianana na tsy asakadiny fotsiny ary ny angatahana aminao tongava mifidy. Efa ny adidinao, efa ny adidy ho an'ny firenetsika, efa ny adidy ho an'ny manodidina atsika satria be dia be ny manodidina atsika efa mijaly sahirana. Ndao tsika mba hirahina mba ahafahana miala ao anatin'izao fasahirana izao. Dia manantena anareo rehetra mba ho tonga saina tsara tsika. Aza midiny fanahy raha misy olona androany mizara zavatra aminareo tadio foana ny fijalianany atsika nandritra n'izay taona maro zay. Tandremo rehefa andatsa bato dia adio izay fahoriany zay, na rehefa misy mitondra, rehefa misy olona tonga mampandeha atsika na mizarazara zavatra ity, raiso ny zavatra zarainy satria volam-bahoaka ihany ny vidanana an'ireny dia raiso. Fa rehefa aveo aza midiny fanahy atsika fa tongava mifidy tsonjovy no avy, tsonjovy no avy ny vahoaka malagasy ho avy ny taranaka faramandiny. Dia vidio ny kandidat numéro 1 atolotry ny tety Madagasikara. Misy ny olona mandehandeha ety mbola misoloky ihany fa izy ny natolotry ny timina. Matony soloina efa tsy mamely zay matony soloina. Dia mila olona vaovao tsika vonina hijorosa hiady ho amin'ny vahoaka. Dia numéro 1 natolotry ny timina sy ny firaisan-kina tongava mifidy amin'ny 29 Mey amin'izao. Tsy maintsy avotana ny malagasy, tsy maintsy avotana ny firenena. Mitaky firaisan-kina izany amin'ny alalan'ny fifidianana ireo kandidat atolotry ny firaisan-kina. Raha ho an'ny boriboritany fahaefatra manokana dia ny kandidat Irina Randriamasinoro natolotry ny vondrona firaisan-kina.
teny amin'ny fokotany Ambatokaranana sy Ambohimirary ny kandida firaisan-kina natolotry ny tiako Madagasikara ny boriboritany fahadimy fetrara lamozafimololona sy Girivo Nandrianarisoa Androandy izay mitondra ny larana fahatelo numéro 3 amin'ny bileta tokana. Mazava ny toromarika dia ny fidy ny kandida ny firaisan-kina isy ny fanovana eto amin'ny firenena. Fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Latsaka Katerina tanteraka ny firenena malagasy ankehitriny vokatry ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Tsy nahita mangirana ny malagasy mandraka androany. Kiondalana ity fifidianana solombavam-bahoaka atao ny 20 Mey ity afana manova pejy sy manova izao tsy fahombiazam-pitantanana izao ho ny kandida larana fahatelo amin'ny boriboritany fahadimy. Seho ivelany endrika famitaham-bahoaka fa mpanantenana pôkato no misy hatramin'izao. Tsy tokony ho voavidy vola sy amin'ny zavatra tsy mahavita taona ny mpifidy fa tena iaino feo ny fieritreretina mandritra ny latsabato. Latsaka Katerina ny firenena betsaka ny zavatra nampanantenana antsika tao anatin'izay 10 taona izay. Naongana teo amin'ny fitondrana izahay dima nanomboka ny 7 zany hoe tsy mpitondra izahay nanomboka 7 raha misy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tsy tompona andraikitra izahay na kely varavety aza ny mpitondra ny tompona andraikitra raha tafavoaka baolina ve anjaranareo ny mamaly azy mety ve ny fiainanareo tanteraka ve ny nampanantenaina tany tandalana ve le Madagasikara tany demokratika ve le Madagasikara misy ve le fafahana amin'ny teny anjaranareo ny mamaly amin'izao fotoana izao ny zava-misy rehefa fifidianana toy izao ary anisan'ny champion zany ny eto amintsika boriboritany fahadimy dia mizarazara alefa ny tosika fameno alefa ny vatitsinjo alefa ny koveta alefa ny zinga raha misy manome andreny inona ny atao ry vahoaka raiso fa volam-bahoaka reny raiso volam-bahoaka reny izao ny tenenina ianareo rehefa tonga ao amin'ny hevitra mitokana ianareo dia fataro araka ny teniko teo fa tsy mitondra ny tinina tao anatin'ny 5-20 taona ampy zay na aiza mifidy aza sandaina zavatra aza takaly vola aza takaly zavatra tsy mahavita taona tsy mahavita herinandro akory dia fitahany ianareo vahoaka zay fotsiny teninay maiza mifidy firle numero. Misorona amin'ny toerany ihany koa ireo solombavam-panjakana sy mpanangan-tanana fotsiny eny amin'ny antenimiram-pirenena. Solombavam-bahoaka avonina sahijoro amin'ny tombotsoam-bahoaka no mendrika ny firenena. Za debite feka erinasa tanareo na samborony zareo tena mamasina iny nafata ato anaty kamo satria tsy zakan-jareo le tsikelo misy zavatra tsy mandeto ny antony ireny. Dia zao amin'ny 29 Mey misy fifidianana debite tanavozana ny eo amin'ny antenimiram-pirenena dia soloina daholy ireo le debite mpanangan-tanana fotsiny reo mila soloina le solombavam-panjakana reo fa tsy solombavam-bahoaka zay 2009 ka hatramin'izao reo teo amin'ny fitondrana tsy teo midimma dia inona manontany anareo zay inona mety mitenena zavatra ray mba mety amin'ny fiainantsika tao anatin'ny 12 taona ohatrany tsy mahita dia zao ary raha mameme vary tosika famena hoe vatsinjo raiso raha mameme vola raiso raha mameme zinga sy koveta raiso da zao rehefa tonga eo amin'ny hevitra mitokana firy le numero 3. Ny tetena Ambatokaranana sy Ambohimirary fokotany isan'ny mandrafitra ny boriboritany fahadimy ireo kandida ny firaisan-kina larana fahatelo fetrara lamozafimololona sy Girivo Nandrianarisoa Androandy. Nampafantatra ny mahazava-dehibe ny fifidianana sy ny vinam-pampandrosoana amin'ny maha-kandida azy ireo sy nampafantatra ny tena anjara asa ny solombavam-bahoaka. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Varainao vetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana Global News. Aorian'izay kosa no anarainao ny akony fampielezan-kevitra ny tenako tompoko lasy tomboavy. Mametraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompoko.